Tifaliana ho antsika mandrakariva riavana ny tafombona amin'ity fanompoam-pivavahana isa-maraina ity. Ary anio talata fa 5 volana Jona 4 dia mijoro toy ny arendrina eto isika. Fahazavana ho an'ny firenetsika, manona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra riavana. Fotoana fandiniana ny soratra masina anio, hiaraka ao amin'ny salamo fa 7:100, salamo fa 7:100, ny andininy fa 7:20 hatramin'ny fa 9:20 isika ho fiderana ny tompo. Salamo fa 7:100, ny andininy fa 7:20 hatramin'ny fa 9:20. Mitsangana ary idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo: ho mandrakizay Jehova ho nanorenanao any an-danitra ny teninao, hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinanao, efa nampitoetra ny tany ianao ka indro mitoetra izy. Anefa ny fitsaranao no toerany mandrakandroany, fa mpanomponao ny zavatra rehetra. Ratsy ny lalanao ny ravoravoko, dia maty tamin'ny fahoriako aho. Tsy ho adoniko mandrakizay ny didinao, fa ireny no hamelomanao aho. Anao aho, vonjeo aho, fa ny didinao no tadiaviko. Miandry ihany ratsy fanahy mba hahafaty aho, mandinika ny teny vavolombelonao aho. Efa hitako fa manam-pahataperana avokoa ny tanteraka rehetra, malalaka indrindra ny didinao. Amen. Hivavaka isika. Dia irainay ianao Andriamanitra, ianao lay mandrakizay, ianao lay tsy miova, ana dia manavao ny taren'ny tany isan'andro azy ianao, no ny asany fanainao masina, dia fantatray fa Andriamanitra mahatoky, ary ianao lay omaly, ianao ny anio, ianao no mandrakizay. Misaotra anao izahay fa nitondra anay eto amin'ity toerany ity indray ianao, nampandresanay ny aizina sy ny alina ary ny torimaso, dia tsy nahatafandromandry ny fanahinay. Tonga eto ary izahay mahita ny voninahitrao, mifanatrika amin'ny fahamasinanao, mandohalika sy manetry tena satria mpanota mahantra, ary mitalao famelan-keloka avy aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tonoony aminay indray ny teny manao hoe: fitiavana mandrakizay no itiavako anao, izany no hampaharetako famindrampo ho anao. Ary ekeo ny hanatrika anay amin'ny alalan'ny fanahy masina, hitarika anay amin'ny fandiniana ny soratra ao masina amin'ity fotoana ity. Hampahita anay zava-baovao indray ao amin'ny teninao ianao, ary hampitombo anay amin'ny fahamasinana araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Exodosy 15:1 hatramin'ny 15. Isika rehetra maka izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary Mosesy sy ny zanak'Israely dia ny hira izao firana izao ho an'i Jehova, ka nanao hoe: hira ho an'i Jehova aho, fa avo indrindra izy. Ny soavaly sy ny mpitaingina azy efa nariny ao amin'ny ranomasina. Jehova no heriko sy fiderako, fa efa famonjena izy. Izao no Andriamanitro, ka hankalaza azy aho, dia Andriamanitry ny razako, ka hanandratra azy aho. Jehova dia mpiady mahery, Jehova no anarany. Ny kalesin'ny Farao sy ny miaramilany natsipiny ao amin'ny ranomasina, ary ny kapiteny voafantina nisitrika ao amin'ny ranomasina mena. Ny lalina nanarona azy, ny lentika tany ambany indrindra, tahaka ny vato izy. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Andriamanitra irao ny fanahy masina, hampianatra anay ny zavatra rehetra ao amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petrakenareo. Eny ampelatanantsika riavana ny taratasy mirakitra ny taridalana, fandiniana soratra masina araka ny mofinaina
izay novakiana teo. Eny ary manomboka eo hoe Exodosy ny boky izay no resantsika voalohany mba tsy pio kely anavahana azy, dia tonga eo amin'ny hoe ny texte izay ny faharoa, ao amin'ny hoe votoatiny ny fahatelo, ny fahaefatra teny fanalahidy ary ny fahadimy fampiarana. Ireo no izorantsika mandritra ity fotoana ity. Avadio indray aloha ny pejy. Tady olona dimy indray andray anjara. Valim-panontaniana voalohany. Misy toko 7. Ny ahitantsika an'izany moa dia amin'ny fanolorana ny boky eo amin'ny testamenta taloha, ny fakora mamadibadika, ny bokin'ny Exodosy tsika dia hitantsika fa mifarana amin'ny Exodosy toko 7 ity boky ny Exodosy ity. Fanontaniana faharoa, inona koa ny anarana iantsona ny boky voasoratra atao amin'ny Baiboly eo am-pelatanantsika? Exodosy na teny izay ve? Tsy famerena teny Deutéronomie. Avadio fotsiny ilay Baiboly dia voavalina fanontaniana. Eo ambany eo, any amin'ny fanolorana ny boky, Exodosy na fahafahana. Fa ny votoatin'ny boky, tsy hoe ny votoatiny fa izy koa dia milaza n'izany atao hoe Pasky Jehovah. Amin'ny Baiboly sasany izy dia nadika hoe fandalovana, atsiarovana ny tantaran'ny Pasky Jehovah. Fandalovana moa ny dikany hoe Paska. Inona ny fantatrao momba ny bokin'ny Exodosy? Inona ny tena manaitra anao na tadidinao voalaza ao amin'izany bokin'ny Exodosy izany? Nananganana ny tabernakely. Inona ilay andin-tsoratra masina sy tokony ho adinoina rehefa miteny hoe anaran'Andriamanitra? Nareo ohatry ny olona tsy nianatra. Izy adrayadray Exodosy 3:40. Inona koa? Ny didy 10 ao amin'ny toko 14 Exodosy. Toko 20. Inona koa? Ny loza 10 ao amin'ny toko 14. Ity ny tadidinareo ty tanako ity, toko 17 hatramin'ny toko 12. Ity fotsiny dia mora tadidy. Toko 17 izany hoe izao, dia hatramin'ny toko 12 izao fotsiny. Ny loza 10 dia voatantara ao amin'ny Exodosy toko 17 hatramin'ny toko 12. Dia ao izay. Fahadimy ary. Inona ny mbola tianareo anontaniana? Ny tiana olazaina izany fa tsy tiana anontaniana. Misongadinao koa ny tantaran'ny Arona sy ny fitarihany ny zanak'Israely ho an'ny omby lahy kely volamena. Be dia be ry havana ny tantara tena misongadina ao amin'ny bokin'ny Exodosy santionany ireny. Izay tsy tokony adinoina koa dia ny tantara ny fiantsoana any Mosesy ao amin'ny Exodosy toko 3 izay misy ilay 14 manandanja ao amin'ny Baiboly raha teo. Ny daty ny tantara. Oviana marina no nitranga ny tantara ny nanafahana ny zanak'Israely avy any Egypta. Tsy misy filazana mazava mba tsy ho tenenina hoe mbola mifanjevo ny mpahay tantara na ny ara-pivavahana na ny mpahay tantara tsotra. Ny amin'ny hoe oviana marina moa izany tantaran'ny fahaleovantenan'ny zanak'Israely avy any Egypta ho amin'ny tany Kanana izany. Sainginao sika ho ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 9 andininy voalohany.
any hoany a dia verina fa misy afaka mampahafantatra ny vanim-potoana nitranganyity tantara ny fanafahana ny zanak'Israely ty mpanjaka voalohany toko fahenina andininy voalohany. Vakio ary zany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe andao hoe ampiarahana tsara ny feontsika. Isa 2:3 ary tamin'ny taona 700 taorian'ny ialan'ny zanak'Israely tamin'ny tany Egypta, tamin'ny volana Ziva, volana 12 izany, tamin'ny taona 4 nanjakan'i Solomona tamin'ny Israely, dia nanorina ny tranon'i Jehovah izy. Ny nanorenana ny tempoly tamin'ny andron'ny Solomona hitantsika eo amin'ny taratasy ambany masitsika. Azafady hiteny taremarika amin'ny fiteny frantsay indray amin'izao 520 jona izao. 966 talohan'ny Kristy. Voalaza eto amin'ity mpanjaka voalohany toko fahenina andiny voalohany ity fa tamin'ny taona 700 taoriana ny ialan'ny zanak'Israely. Raha tao zany ny kajy dia 966 nanorenana ny tempoly, ampiana 480 io amin'ny taratasy ambany masitsika dia tany hoany amin'ny 1446 talohan'ny Kristy ny trangan-javatra voatantara ato amin'ny Exodosy. Io zany dia fanambatambarana zavatra voalaza ny soratra masina, fa ny mpahay tantara dia tena fanjefo mihitsy hoe oviana marina, fa mba ahafahantsika manoritra an'izay dia ity voalaza atao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahenina ity. Ny pikaroka zany tokony mba hijery baiboly koa fa tsy ataotony ihany fotsiny, fa manampy azy ny baiboly amin'ny fikarohana hoe teo amin'ny tantaran'ny Farao sy ny firenena Egyptiana dia nisy an'izao fanafahana ny zanak'Israely teo ambany vahoan'ny Egyptiana, oviana marina ny daty. Oviana ny fanambarana fahafahana, oviana marina ny antsika. Mila fantarina zany fa misy daty anankiroa izy io natao aloha tamin'izao dia rehefa avy eo roa taona taty aoriana misy daty anankiroa fa aleoany aloha zany ka. Ndao ary inona koa voalazao ny daty nanoratana koa dia vao mainka angano sy arira, fa tsy misy fanamariana mazava hoe oviana izy ity ny voasoratra. Isika moa dia nampianarina hatrany amin'ny katekomenina ny hoe ny boky 5 voalohany izay atao hoe boky ny lalàna dia nosoratana izy Mosesy, nosoratany Mosesy. Ao amin'ny Deutéronomie ohatra dia misy fitantarana ny nahafatesany Mosesy, dia hoy ny mpandinika hoe izy ve ny nanoratra an'io dia izy efa maty ny tantarany nahafatesany. Tsy hanimba ny finoantsika zany fa izay no mahafandiniana ny ataontsika amin'ny fotoana tahaka izao. Ny filazana ny daty nanoratana arak'izany dia tsy maro-potitra loatra fa mifamoivoy koa ny hevitry ny mpandinika samihafa. Fa raha toa eketsika araka ny fampianaran'ny fiangonana hoe i Mosesy no nanoratra ny boky 5 voalohany ao anatin'izany Exodosy, dia tokony tao anatin'ny taonjato 510 mbola nahaveloman'i Mosesy zany no nandreketana ny soratra ny Exodosy. Sainga mafisina ny hoe tsy azontsika hitompona teny fantatra izany satria tena mifanjevo ny hevitry ny mpikaroka sy ny mpandinika ny amin'ny daty nanoratana ny boky 5 voalohany. Dia efa hanambara tamintsika teny am-piandohana, efa ny fampizarantsika teny am-piandohana hoe raha ny mampiavaka ny boky ny Exodosy dia tena be dia be. Ao no misy ny raha tare-marika 10 ny tadiavintsika, dia ao ny didy 10, ao ny loza 10, raha fiantsona dia ny fiantsonan'ny Mosesy sy ny sisa
be dia be tena manan-karena ny bokyny Exodosy raha soratra masina raha ny hevitr'Andriamanitra no ho tanisaina. Fa tiako marianareo manokana ny hoe raha fahafantarantsika ny zanak'Israely dia niaina tao amin'ny fahatretrehana izy, tena hoe afaka namonjy ny rahalahiny Josefa, tena teo amin'ny fisandratana ny firenena Egyptiana tao anatin'izany Josefa, izay nitantana ny firenena ny fananany Farao. Fa nanina ny vadika ny tantara dia vakio ny Exodosy 3:15 sy ny manaraka. Hatrany amin'ny 15 iresaka ny rasazy-tsika any. Zao na rasazy. Zao no voasoratra azafady diso fa ny toko voalohany no jerentsika. Exodosy toko voalohany 15 ahitsy io le telo Exodosy toko voalohany 15 sy ny manaraka. Ny fivadiany tantaran'ny zanak'Israely dia voamarika eo amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary nisy mpanjaka vaovao nanjaka tany Egypta izay tsy nahalala ny Josefa, ary indro izy niteny tamin'ny vahoakany hoe indro ny firenen'ny zanak'Israely efa maro sy mahery noho isika, andeha hanaovantsika hevitra ireo, fandrao iamaro izy, ka raha tainy hisy ady dia omba ny fahavalontsika koa izy ka hiady amintsika, ary dia hiakatra hiala amin'ny tany. Koa dia nanendreny mpifehy izy mba hampahory azy amin'ny fanompony mafy dia Pitoma sy Ramesesa, fa tsy hoe Ramse. Midina eny amin'ny 15 sika mba tsy hitaraziko. Ary ny mpanjakany Egypta niteny tamin'ny mpampivelona Hebreo, Sifra no anarany anankiray, ary Poa no anarany anankiray. So ihany fa tsy anarany rasazy io. Fa ireo rasazy ireo dia nanam-pahendrena ny toromarika avy amin'ny Farao mantsy dia hoe vonohy daholo ny ninona zazalahy rehetra. Dia ty zany ve ataoko farankisoa, ty zany ve le hoe lainga masina, vehivavy daholo niteraka ho tsisy lehilahy zany. Dia ay ve hoy mpanjaka, iny zany le tatitra diso any amin'ny mpanjaka reny. Zay ary ilay fivadian'ny tantara na tonga n'ilay fanandevozana mafy. Ilay Farao taty aoriana tsy nahalala any Josefa sy ny tantarany. Nanavotana ny Farao tamin'izany fotoan'izany, nanavitra ny Farao tamin'izany fotoan'izany Josefa, fa tsy fantatry ty mpandimby ny tantara dia raiky tahotra izy fa niroborobo be ny zanak'Israely dia ndao ireo ampahoriana mafy. Nanomboka teo ilay fanandevozana ary eo amin'ny Exodosy 3 ny fiantsoana any Mosesy. Dia nomariana eo amin'ny taratasy ilay toko misy ny lozafolo tadidinareo no hoe 7:12. Tao ary sika ity teksta manoloana antsika ity, ny toko 5:12 andininy voalohany hatramin'ny 5. Fandaharana mofinaina dia mitarika amin'ny hira fiderana no ny famonjena nataon'Andriamanitra ny zanak'Israely tao amin'ny ranomasina mena. Hitantsika eo ambony eo fa vao afaka ny ranomasina mena ny zanak'Israely dia nametraka an'izao tonon-kira izao Mosesy ary ny vahoaka rehetra no ny hira an'ity hira ity. Izay ilay voasoratra ao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Mosesy sy ny zanak'Israely dia ny hira izao firan'izao ho an'i Jehovah ka nanao hoe. Rehefa mijery ny tantaran'ny voan'ny zanak'Israely sika dia mahita hoe anetsiny ene zany olona zany nondray ny hira an'ity firana nataon'ny Mosesy ity. Manakoakony zany dia alaofisary an-tsainy zany hoe hira fiderana no ny famonjena
ny zanak'Israely no ny famonjena nataon'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ny salamo mifanahaka n'ity Exodosy 10:10 tia dia ny salamo 430 toy ny kira anankiray koa milaza ny fankasitrahana sy ny fideranan'Andriamanitra ny amin'ny fanafahana tao anatin'ny ranomasina mena. Azontsika jerena vetivety. Ny andininy voalohany dia mandinga isika ny amin'ny andininy 10 salamo 430 amin'ny anaran'ny Tompo. Miderahan Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Andininy 10 izay namely ny voalohany teraka Egipta fa mandrakizay ny famindram-pony ka nitondra ny Israely nivoaka avy teo aminy fa mandrakizay ny famindram-pony tamin'ny tanana mahery sy ny sandrina injitra fa mandrakizay ny famindram-pony izay nampisaraka ny ranomasina mena fa mandrakizay ny famindram-pony. Dia tohizantsika io hatramin'ny farany fa tena fitanisana ilay fandraisena tao anatin'ny ranomasina mena. Ity Exodosy 10:10 mirakitra ny tonkira Mosesy ity dia natao hoe firanany Mosesy na iran'ny ranomasina. Izany koa dia iantsona azy. Dia miampita isika ao amin'ny votoatiny. Votoatin-kevitra izao andininy voalohany hatramin'ny 15 izao andininy voalohany sy faharoa dia hitantsika eo fiderana ny herin'Andriamanitra tamin'ny fidirany antsehatra amin'ny fomba mahagaga ho famonjena ny zanak'Israely. Ihira ho an'i Jehovah fa avo indrindra izy. Ny soavaly sy ny mpitaingina azy dia efa nariny ao amin'ny ranomasina. Jehovah no heriko sy fiderako fa efa famonjena izy. Izaho no Andriamanitra ka ankalaza azy aho dia Andriamanitra ny razako ka anandratra azy aho. Rehefa mamaky soratra masina moa isika ry avy indray mandeha pahazarana fotsiny dia tsy mahatsikaritra ny atao hoe tsindrim-peo fa fiderako ny eo fa tsy hoe fiderako. Ohatrin'izay koa amin'ny soratra masina tsy hoe tahiny fa tahiny. Dia mba tena asehoany mihitsy fa olona mpandinika soratra masina sika fa tsy mpamaky soratra masina fotsiny. Dia aza atonina mihitsy manamarika an'ireny tsindrim-peo ireny fa tsy andeha pahazarana andrasandrasa avy any teny fotsiny rehefa mamaky teny fa ajaho ny tsindrim-peo. Fiderana ny herin'Andriamanitra tamin'ny famonjena amin'ny fomba mahagaga ny zanak'Israely. Eo amin'ny andininy 10 dia fankasitrahana n'Andriamanitra ilay mpiady mahery. Hitantsika eo somary nidina mihitsy ny mpanoratra mandingana andalana anankiray dia manonona ny hoe Jehovah dia mpiady mahery, Jehovah no anarany. Io koa dia fanampy ny dikan'ny anarana hoe Jehovah, ilay mandrakizay, ilay tsy miova fa ilay mpiady mahery. Mpisehatra anady izany. Raha ohatra ka amin'ny tenin zareo mpanjana tany dia hoe guerrier. Lao mihitsy aneno ilay hoe tenindry zareo mpanjana tany. Guerrier. Mpiady mahery. Jehovah mpiady mahery. Jehovah no anarany. Izany no asany. Rehefa miteny hoe anarana moa ao amin'ny soratra masina dia mandika koa ny asan'ilay tompony anarany izany. Jereo ny anaranao dia inona izany ny asanao araky ny dikan'ny anaranao. Ny dikanao hoe Frank. Dao ary sika. Inona ny foto-kevitra 10? Mandevona tanteraka ny fahavalo ny tompo ao amin'ny 4 sy 5 fampahoriana lalina ho vary ny fampahoriana ny zanak'Israely. Naletika ny an-dranomasina toy ny vato izy. Tsy mitsingevana akory fa tonga dia any ambanin'ny lalina indrindra. Ny ranomasina koa amin'ny soratra masina dia midika fahoriana, anampy fahoriana, onja, manonja ny fiainana.
tena niletika any amin'ny fahoriana ny Egiptianina. Ao amin'ilay Jehova mpiady mahery dia voamarika eo amin'ny taratasy ambany masontsika hoe arak'izany Andriamanitra dia tsy hoe mpamonjy fotsiny fa mpitary tafika koa izy, mpisehatra amin'ny ady izy. Azay moa zany raha loha hevitry ny perikopa dia tena hoe tandroka ary ny vozona zany. Andriamanitra zany ny mpitarika tafika. Raha fitinina dia tononkira-piderana manamarika kiondalana lehibe eo amin'ny fiainan'ny vahoakan'Andriamanitra. Ity Exodosy 20:20 ity ananantsika anjara eo amin'ny 1:1 hatramin'ny 5. Fandao isika ho eny amin'ireo teny fanalahidy. Maro ny teny fanalahidy ao anatin'izao 5 zao fa nojerena ireto 10 ireto. Rehefa vita izay fitanisanany 10 izay dia mitadiava avy sika fa mbola misy ao. Ireo teny fanalahidy notsimponina ato dia teny milaza fiderana, fanafahana, famonjena. Voalohany, satria firana izy ity dia fanalahidy zany hoe mihira na hira. Eo amin'ny sehitry ny fiangonana ny hira dia valitenin'ny fiangonana amin'izay nataon'Andriamanitra. Na tenin'Andriamanitra io Andriamanitra ny teny dia valitsika ankira, na asan'Andriamanitra mihitsy dia notsenaitsika ankira. Izany dia fiainan'ny fiangonana hitantsika eto amin'ity tononkirany Mosesy ity. Ny hira zany dia manandanja mihitsy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Zany ny anentanana antsika rehefa tonga re vanim-potoan'ny hira ao amin'ny dirotsimba, sokafy tsara io vavantsika io. Zao na verso. Tena makafy azafady amin'ilay fiteny, makafafiny mihitsy. Makafy mihitsy, ankafizo mihitsy ilay mihira. Za dia feo fa tsirarahako fa mihira. Azonao ve? Dia indraindray fa feo fahafiry ry chef de chœur isany. Dia sasa manao feo voalohany paster, sasa manao feo faharoa, sasa manao ny paster tena feo hafa mihitsy foatra ny garagara kely. Dia tsy fantatro fa mihira fotsiny. Aza menatra ny mihira fa valiteninao eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny asa lehibe nataony zany. Zay le Jehova ô teraina ianao. Fa ataovy heno hatrany amin'ny mofo manahirana any mihitsy zany. Fiderantsika izany. Atao manakoako mihitsy ny hira. Fa na izany aza dia arao mieza mampiasa sofina, mihaino ny mpitendry ary mampiaraka an'izany amin'ny feonao. Zay mba mianatra an'izany sika fa tsy satria hoy paster ry ato any na tsy mahay fa za dia miezaka hoe aiza ho aiza moa zany fitarihan'ny mpitendry zany. Dia miezaka ianao manaraka ny gadon'ny mpitendry mba ho tena valiteny feno fankasitrahana an'Andriamanitra, fiderana no ny asa nataony ny hira ataontsika. Tena teny manandanja eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ny hoe hira na mihira. Aza atao zava-maivana ny hira. Ny faharoa, Jehova dia nataoko teboteboka io satria efa fantatrareo. Manandanja ataon'ity anjara mofinaintsika ity ny teny hoe Jehova. Raha eo amin'ny 2 moa dia misy fanoloana anarana, ny anaran'Andriamanitra hoe Andriamanitra koa ity mofinainy ity. Dia tsy teneniko aminareo intsony inona le hoe Jehova. Ny voninahitra milaza hery sy fahefana zany. Manam-boninahitra dia verinao manana hery ary manana ny fahefana eo an-tanany. Tsy hoe fa mirapiratana fotsiny ohatra ny jiro, fa tena mitory hery sy fahefana ny voninahitra.
teny fanalahidy anankiray ranomasina. Verina impiry ny ranomasina ato? Inona no mahagaga anao amin'ilay hoe ranomasina eo amin'ny andinin'ny fahaefatra? Da hoe mba hiara-andinika natsipiny ao amin'ny ranomasina. Ranomasina mena. Dinio ireo tenin'ireo. Majuscule ny sora-baventy ny dikany hoe majuscule amin'ny tenintsika. Avela ho any ho any ny tenin'ny mpanjanaka. Sora-baventy ny R sy M. Fandinika koa fa mila manam-potoana fa maninona ny ranomasina mena. Ary ninona ny natsipiny ihany? Kapiteny voafantiny. Natsipiny any amin'ny ranomasina mena. Maninona nataony tsotra fotsiny hoe ranomasina mena eo amin'ny tapany voalohany. Zany fanao zany rehefa mandinika soratra masina. Mandinika isika fa maninona re ty ny miavaka ohatran'izao. Ny fotoana fandiniana moa tsy dia betsaka fanomanana fa tiana hisarihan'ny saintsika fotsiny hoe rehefa mandinika soratra masina dia tsaroa fa manan-karena ary misy dikany amin'ny atsipiriany io soratra manoloana antsika io. Dia ndao indray ary sika ranomasina rehefa nilazaina tao hoe fahoriana lalina sy mavesatra izany. Soavaly sy ny mpitaingina azy. Rehefa miteny hoe soavaly eo amin'ny soratra masina dia ny torihery izany. Ny heriny miaramila. Soavaly sy ny mpitaingina azy. Heriko eo amin'ny andininy fahaefatra. Ilazana hoe ny loharanan-kery sy famonjena ho antsika dia ny tompo ihany. Andininy faharoa. Jehovah no heriko sy fiderako fa efa famonjena izy. Mpiady mahery. Mpiaro sady mpiady ho an'ny olony tompo. Ny tompo izany tsy mijanona ohatry ny reny akoho hoe eo dia eo fotsiny. Sarominy amin'ny elany zanany fa ny tompo koa dia raha ohatra ka hoe reny akoho dia sady mitsaingotsaingoka amin'ny fahavalo manodidina eny izy no mampiasa ny elany ho fiarovana. Ny tompo dia sady mpiaro no mpiady. Raha ohatra zany makasaira-tsaina sika dia hoe avelan'ny tompo ao amin'ny toerana tsara fiarovana sika fa izy lasa miady amin'ny fahavalontsika any. Tena zava-dehibe zany ry zanak'Israely. Farao. Iza moa Farao? Mpanjakan'ny Egypta tamin'ny oviany Farao. Ny Farao dia anarana anononana ny mpanjaka fa tsy anarany mpanjaka. Tsy hoe zany hoe ranavalina fa ohatran'ny hoe mpanjaka ranavalina. Fanononana mpanjaka tsy teny an'ilay teny vahiny. Inona ny dikany hoe Farao? Farao aloha dia teny frantsay. Mba tiako fantatra teny mpanjana tany. Tenin'ilay nanjanaka-tsika izy zany. Misy marary fo mihitsy zao nareo tenenako an'izany fa teneniko izany satria manodidina ny 420 jona izao. Izy io dia avy amin'ny teny Egyptiana hoe Père trait d'union AA. Izay midika hoe trano lehibe na lapa. Fa nadikan'ny frantsay foana izany hoe Farao.
I Farao zany hoe ny mpanjaka Egiptianina dia tsy hoe mpisahana ny raharaha politika fotsiny fa tena nataon'ny vahoaka ho Andriamanitra koa izy. Raha miditra ao amin'ny lapa zany ny vahoaka dia toy ny manatona an'Andriamanitra. Tadidintsika fa rehefa niteny tamin'ny Mosesy sy Andriamanitra dia ny afatra nampitondraina ny Mosesy ho an'ny Farao dia ny hoe aninona ny oloko anompo ahy? Alefasy ny oloko anompo ahy, zany hoe esory amin'ny fanompoana anao miseho Andriamanitra na milahatra amin'Andriamanitra io ny oloko fa avelao izy anompo an'ilay tena Andriamanitra. Dia izay ilay sarin'ny le hevim-panao anatin'ny hoe fanafahana ny zanak'Israely avy any Egipta, tena fanafahana amin'ny herin'ny Satana, fanafahana amin'ny andriamanin-kafa mihitsy. Io fanavotana tao Egipta io. Fanavotana ny zanak'Israely hivoaka avy any Egipta io. Dia jerenareo tsara zany. Ntsika malagasy ny andriana miambono no atao hoe Andriamanitra, Andriamanitra. Fa nen'ny Egiptianina izy mbola velona io no Andriamanitra, tsy hoe Andriamanitra kely fa io mihitsy no Andriamanitra. Izy zany tsy mpisahana ny raharaham-panjakana fotsiny fa tena naka ny toeran'ny Andriamanitra mihitsy Farao teo amin'ny Egiptianina. Sady mpitondra izy ara-politika no Andriamanitra. Dia ndao ary sika famonjena moa zany dia voambolana tena ara-baiboly zany, tena voambolana biblika zany, voambolana teolojika zany. Famonjena indrindray ao amin'ny baiboly dia tononona koa hoe fanasitranana, na hoe ny fanasitranana dia midika hoe famonjena ao amin'ny baiboly. Raha miteny zany ny baiboly arakaraky ny tantara manodidina, indraindray ny famonjena dia atao hoe fanasitranana. Ny bokin'i Jeremia ohatra dia afaka milaza ny teny hoe fanasitranana milahatra amina hoe famonjena. Izany ho nandratra, izany mameno feriny. Ny bokin'ny Lioka raha miteny hoe famonjena dia midikako hoe fanasitranana. Fanasitranana dia famonjena. Ny bokin'ny Lioka moa amin'ny maha-dokotera mpanao fanafody azy dia malaza be ny resaka fanasitranana fa adikako hoe famonjena zany ao amin'ny bokin'ny Lioka. Fahafolo, Andriamanitry ny razako. Mba tiako hotsim-piana manokana io, tsy mivadika hoe ny razako no Andriamanitra fa Andriamanitry ny razako. Andriamanitry ny razako, inona moa no hevitra finosin'izany? Ny Andriamanitry ny razako dia misy an'ireo hevitra vitsivitsy ireo. Voalohany milaza fa ny finoana n'Andriamanitra tokana teo amin'ny zanak'Israely dia nitohy tamin'ny taranaka ny fandimby. Andriamanitry Abrahama, Isaka, Jakoba, ary tonga aty amin'ny andron'ny Mosesy dia mbola misy fitanisana ny Andriamanitry ny razako. Fitohizan'ny finoana an'ilay Andriamanitra tokana teo amin'ny zanak'Israely. Fitohizan'ny fifandraisana amin'Andriamanitra manjohy ny taranaka mifandimby, tsy nitsahatra ny fandray. Tamin'Andriamanitra zany ilay taranaka ny fandimby. Eto amin'ity tononkiro ity feo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely moa dia Andriamanitra mihitsy tsy nitsahatra ny fandray tamin'ny vahoakany. Fa indraindray ny vahoakany dia miala dia miverina, miala dia miverina, ohatra ao amin'ny bokin'ny Mpitsara. Ao amin'izany hoe Andriamanitry ny razako izany koa dia mbola misy hevitry ny hoe ny Andriamanitra ivavahany zanak'Israely dia Andriamanitra tsy niova. Tetragrama. Exodus 3:14. 3:14. Zafady eo. Io fitenenana io koa dia milaza hoe mifamatotra ao amin'Andriamanitra ny mpino rehetra. Andriamanitra zany tsy Andriamanitra olo tokana
fa Andriamanitra ny olom-boafidiny rehetra Andriamanitra, sady Andriamanitra ao izy no Andriamanitro, Andriamanitsika Andriamanitra. Ao amin'io soratra masina koa no misy ny filazana n'izany atao hoe lova ara-panahy. Ilay Andriamanitra raiko rainao dia mametraka lova tsara ho antsika. Andriamanitra ny razako, Andriamanitra ao Andriamanitro, ho ny soratra masina hoe manandova tsara. So disevitsika hoe firy metatra carré eo amin'ny lanitra zany. Fa le fiainana tsy mety ritra ny mandrakizay omen'Andriamanitra ny fanatrehan'ny fiainanao dia lova izay miampita isaky ny taranaka mifandimby ho an'izay manana n'ilay Andriamanitra tokana. Ary ity teny ity koa Andriamanitra ny razako dia manoritra ny mahazava-dehibe ny fahatsiarovana. Mba tadidio sy omeo lanja ihany fa pastera ny dadany dadabe anao fa tsy izy ny teo pastera any. Fa omeo lanja mihitsy hoe zany ray aman-drenina izany, zany razambeana izany ka ny fototra tamin'ny fivavahana. Misy mantsy hoe ny ray aman-drenina fanafofa taty aoriana levona teo amin'ny tantarany zanany, tantarany finoana ny zanany. Mba tsy ho izany sika ataovy zava-dehibe ny fahatsiarovana, ary izay ny Deutéronomie averimbereno amin'ny zanakao, tantarao aminy fa olom-bovonjy ny ray aman-drenitsika, olon'ny finoana ianao, olon'ny finoana i Madagasikara. Fampiarana, misy fampiarana 7 ireo izay vakiana mitsorika fotsiny dia ndrao hoe raha antsika mamaky. Ahoana ny ampiarana ity fiarahamandinika soratra masina ity raha ireo no azo nambara. Manan-karena amin'ny bokin'ny Exodosy, manan-karena ity 5 eo ambany masontsika ity ihany azy. Fa tsy hoe manan-karena dia nahalala ianao fa ranomasina mena dia lasa sora-baventy eo amin'ny 5 dia izay no entinao any an-trano any. Tsia, fa ahoana ny ainatsika n'izao 5 soratra masina anjarantsika androan'izao. Voalohany, mahaiza. Faharoa, fantary fa mahery ny Andriamanitra hivavahantsika, tsy hisalasalana izany ry havana. Ranomasina izao ve ny vakiandroa dia mamakivaky tany maina eo ianao? Rehefa avy eo nakombondray iny dia tao diran'izay loza tao. Ny fahavalo, ny fahatelo, ampitao amin'ny hafa ny finoanao. Ity tononkira ity dia toy ny fijoroana vavolombelona. Amin'izay mamaky ny tononkira, amin'izay mandray ny hira, fa tena mahery ny Andriamanitra ny vavahana. Ampitao amin'ny hafa ny finoanao, azafinina ho anao samirery. Iaino ny fiombonana ny zanak'Israely, Mosesy sy ny zanak'Israely niara-ny hira. Tsy hoe mihira ny fiangonana dia ianao hitsako siligoma. Aleo mihira tena hoe valio ny asan'Andriamanitra, valio hira ny asan'Andriamanitra. Matokian'Andriamanitra amin'ny sarotra. Ny tantarany zanak'Israely niampita ny ranomasina mena, ny hira izay setriny izany ataon'ny Mosesy dia mampahery antsika hoe rehefa atodin'ny sarotra matoki. Ranomasina aza tsy hoe nampangininy ka toy ny tononkira fa novakiny ka maina. Mamorona koa hira momba an'izany. Fahaenina, maiza mankasitraka fa aza be variana mangataka fotsiny, aza manao kristianina mimi, miao miao miao, tsy mahay misaotra na ohatran'iny. Fa tena hoe ataovy manan-danja kokoa ny fisaorana ny amin'izay efa nomen'Andriamanitra ary aorian'izay ny fangatahana. Tadidio ny zavatra efa nomen'Andriamanitra ary tsy ianao amin'ny hira fisaorany ireny. Misaotra ny amin'ny reto. Izay vao mba hampidiro ny fangatahana manaraka.
Ny fafito vakio manontolo ty tononkirity fa mbola anome aina ho anao indray amin'ny fiatrianao ny fiainanao andavanandro. Tena ho tsapanao mihitsy ao anatin'ny tononkira ny Mosesy tao anariana ny ranomasina mena io fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra miaro sy miady ho antsika. Hatreo ariavana ny fiarahamandinika soratra masina tamin'ity talata ity, ny tompo ane ampitoetra ny heriny teniny ao anatitsika. Anonona vavaka mangina arak'izay manery ny fotsika isika ary hitarika ny famaranana amin'ny raina izay ny an-danitra ny mpitandrina. Misaotra tompony amin'izay rehetra vitanao teo amin'ny fiainanay, na fantaranay fa ianao Andriamanitra ivavahanay dia Andriamanitra mampiombona anay amin'ny fandresena ny sarotra rehetra, Andriamanitra miaro sy miady ho anay. Faly izahay manonona ny vavaky ny zanak'Andriamanitra manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay anio izay anina sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapana, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mitsangana ny hira fahatelo amby efapolo amby eninjato, andiny ny faharoa o mandrese ny finoana tano, aorian'izay ny tsodrano. Raiso mba ho tanteraka aminareo ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesoa tompontsika mpiandro indro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny ranony fanekena mandrakizay, izy any hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrany eo masony amin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra ireriany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.